Atolotry ny XL radio anao mandritra ity herinandro ity ilay tantara mitondra lohateny hoe voadiny maty. Ireo namelona ny tantara Diary Asina Fanala, Sisira Soamanantena, Rakotarson Patrick, Saoul Nizina, Asline Natalia. Nandray ny feo Santa Finaritra, mikirakira ny lafiny ara-teknika, tsy toaina arinaja, nanatotosa Diary Asina Fanala. andro fahadimy sady farany. Aleo tonga dia kory tagniko ato amin'izay le lolondozy iny ifampitady atsika sy ty androany mivoa amin'izay lolo a ohatray avy be tampoka ny orana firariko an'izany tanga tsy maintsy mamaly faty anio Setra malalako. Voary ve zao e? Eny kiry setra. Efa dinao sady anga? Voary. Fa nahoana ny ampijaliana ohatr' zao ahy? Ianao nanitsaka ny voaty setra. Ka tsy nge tsy afaka miaraka tsony. Tsy afaka miaraka tsony? Tontolo samy hafa no misy atsika. Tontolo samy hafa hoy. Tsy afaka niaraka tsony fa za mbola velo lenao efa maty. Nahoana tsy nateronao tany amin'ny tontolo tokony isy any vatako ka? Ka Setra. Fona rery voary. Fa lolo marina velo ianao ty sa ahoana? Tia hitangahy malalako? Tsy zany ka. Ary tomitresatresaka be mikorotana fa ahoana? Aza matahotra raha afaka fa hiaraka mandrakizay. Sanatria sanatrio a. Aza manao za matezitra ianao setra? Reny nagataka andeha hoditsy na velana ohatra amin'ny vatako. Mba handray ianao zao? Loza fa to misy tanana mipotra amin'ny borokiny io. Setra, aza matahotra hoa? Voary. Gaty hitandray ianao e. To faty mitsangana. Efa kokakoka be ny endriny lanitro sady mitsonika vonjeo e. Aza matahotra ho any malalako. Lasty Ianao ihany anie nandevina tato e. Tsy mba nofisinao akory ve a? Oka mosy voary mifona. Sady amin'izay mbola nitsahanao ny voadiny fanaovantsika. Lokalokanao ara hoe hiaraka mandrakizay e. Izay misy anao dia misy anao e. Sa moa tsy izany? Ao fa onerako daholo eny reny. Onerako reny. Omenao daholo izany izay ilaiko rehetra? Eno a. Ninina? Eny ninina. Ay, ka ianao aneny ilaiko e. Ianao mihitsy. Maninona tsara? Tsy manaika azy zany ary tsy Zay sahady ianao dia mivadika. Ka tsy azonao tokony zany. Mampijaly koa tony ny orany tonga. Aizako efa tany firy miala tany amin'ny hôpitaly dia izao vao tonga. Ary efa ohasan'ny ao ka ifetra. Efa misy jiro mirehatra mantsoko. Vonjeo e. Vonjeo re olona. Fa misy olona izany fa maty miantso vonjy ilay tary izany. Maty e. Aleo jereko aingana. Vonjeo re olona. Aleo tonga dia voaiko avy hatrany ty varavarana ty. Maty e. Fa misy inona ny ty a? Ino ty lavaka be ato trano laty e? Voary lesy voary. Maninona izy e? Ato izy e. Matotoa inkala ninitsy. Matotoa ahoana ty a? Loza fa tena tapaka ny jiro marina. Tsy fangahitana mihitsy ato izany a. Vonjeo lesy a. Misy mitady anakenda lesy a. Vonjeo lesy rado a. Fa aiza lasany e? Aiza hoa? Efa aiza? Efa hiaraka amin'ny mandrakizay? Za vehivavy izany angamba le hoe foary raha azoko tsara. Dia inona re no ataoko hoe le feo ansetra ny azy vonjeo teo koa mbe manalavitra anahy any. Maty lesy rado fa vonjeo a. Efa aiza hoa? Maty e. Misy tena tsara ikotroko izany a. Itsy akaiky ny fandrenitsy ka e. Sofa nisy an'ilay tsela satody. Mba nahatazana kely.
Aleo fonjena ingany. Ory setra. Setra. Mofaty lesy rato. Fonjeo lesy a. Motsatra zao ihany koa no nanaovanao ahy. Nitaraina fa tsy mba nenoro mihitsy. Tsy navelanao raha tsy maty. Zaranao indray zao ry setra malala fa Ifona koreriko ary. Mifona. Efa akaiko kosa ka. Aleo tazomoko amin'izay tonga setra. titana le. Efa izy hoa. Efa fanao voady zay. Misy tanana mamanala izany mitazona amin'ny tanako izao. Aleo raha ifika any. Mialty. Ary tao mamanoatra. Zany ty mamelgelona fotsiny. Fonjare maty. Fonjare maty reo ay. Tanteraka ny voaditsika setra. Iaraka mandrakizay. Maty. Maty. Ary aiza ary azany. Ay tetrinao. Aty amin'ny hôpitaly ianao ka. Ary setra. Aiza izy? Efa Sanatsy ve? mahireza ry efa tsy namatsika tsony izy. Dia lasa vela izy lary setra. Fa tena zavatra takarina ny zava-miseho a. Fa ahoana dokotera? Ka faty roa ny famihana teo ambony fandriana no hita mivokon'olona ny maraina teoko. Voary setra izay dokotera. Fa inona ny tena zava-miseho torsy a? Ny faty ray mantsy a toa efa somary loza aniko. Ienzana dokotera. Fa ahoana? Ka ny fanao voady tany Andoharano tany anery zareo e. Dia tsy nahavoafy an'izany lery. Izay misy ny ray dia misy ny ray. Izay ny vokan'iny e. Ary le lavaka be otra ny avy nandevenana io. Ahoana? Ka maty no vonoiny setra tao anie le olo tiany dokotera e. Tsy nateriny tany am-pasan-draza fa naleva amin'ny tao ambany fandriana ny tao. Tena mampiorokoditra zao a. Tena loza koa zany ka. Sady be mistera loatra. Tena tsy takatsy ny saina dokotera. Mampiorokoditra mihitsy ty zava-misy ty ka. Fa sainy tia mianaka tsy manatsiny ny matimaty foanako. Atahoana ry fa entin'ny tahotra diso tafahoatra loatra setra dia nanao zavatra tsy ampy fiheverany. Izay tokoa aloha e. Lolo ny vonoina nefa vady amandranaka indray maty sepitry ny dorofingotra. Tena mafy. Natolotry ny XL radio anao teo ilay tantara mitondra lohateny hoe voady maty. Ireo namelona ny tantara Diary Asina Fanala, Sisira Soamanantena, Rakotarson Patrick, Saoly Nirina, Asline Natalia. nandray ny feo Santa Finaritra. Mikirakira ny lafiny ara-teknika Tsy toaina Arnaja. nanatotosa Diary Asina Fanala.